vaovao ny finoana kosa nandray ny STK misy izay nanatanteraka tafika masina ny FGKM ambody fahatra martiora fotoana izay nentina nanamafindray ny finoany ny mpino izao fotoana izao. Efa fanao ny STK misy ny manantanteraka tafika masina isan-taona ka teny ambody fahatra no safidin'izy ireo tamin'ny ity taona ity nahatra 2 andro izany ka ireo tanàna manodidina ny FGKM ambody fahatra martiora nanaovana ny asa. Nisy ny fitetezana ireo tokantrano izay natao teo ihany koa ny fampirisihana ireo efa nanolotena mba hanamafina fanoloran-tenany. Nandritra ny fanampahafavahana ny alady maraina tanterahana tao amin'ny fiangonana dia ireo mpanao tafika masina no nitarika ny fotoana. Ankoatran'io dia nisy ihany koa ny fitoriana filazantsara ankira ary ihany koa ny teny avaka sady nankafiziny maro. Izao fotoana izao tokoa dia efa maro be ny fiangonana na ny fikambanana samihafa izay manatanteraka fitsidiana ety ambody fahatra. Ao ny manatanteraka lasy, ao manatanteraka fiofanana, ao ihany koa manatanteraka asa fitoriana filazantsara sy ny hafa maro. Ary mahatsiaro izay eto ambody fahatra fa manana fahasahiranana ny amin'ny fampiatranona na fandraisana ireny olona izay manatanteraka fitsidiana na lasy ety an-toerana ireny. Ary izany mihitsy no anisany nahatonga ny fiangonana nanapa-kevitra hanorina akany na espasy eto ambody fahatra. Izany moa dia mba ahafahana mandray sy mampiatrano ireny plasy na mpitsidika ireny. Fotoana lehibe ny eny ambody fahatra martiora ary amin'ny alarobia ray meo avy izao satria dia isy ny fety mandritra ny tontolo ny andro. Amin'ny andro ihany koa no ametrahana ny vato fototra voalohany akany ao ambody fahatra.